ika fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany famerenana ny alahady amin'ny 5 orariva ika iarahanao amin'ny andrenjato falymiarabantsika indray tompoko lasa tompoky vavy tonga ato anatin'ny fandarana ika amin'n'ity arivariva ity miarabanao andry mato-minisitra ino ny fitsaram-bahoaka zay narahana hita sy naheno teto Madagasikara ny tena ohatsindrina ao anatin'ny zavatra tahaka ireny dia ny hoe misy fananarana avy any amin'ny vahoaka ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara rehefa tsisy ihany ny sazy ara-politika zay mpiarina eto amin'ny firenena. Andray mato-minisitra manomboka fomba firesaka vaovao isika manomboka eto ary andeha anaraka ny raram-pirenena am'izay tokony anarahana azy rehetra ary hipetraka foana mpitoroka raha misy ny zavatra tsy mety zay hiseho eto amin'ny firenena. Ny vaovaonao nandritra zay herinandro zay ny vaovao koa moa ty be deabe ny azo resahana indrindraindrindra mahakasika ny fifidianana andray mato-minisitra manantitra ny arahaba ny fifidianana iny zany a dia vita soamantsara ny fomba filazan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena sy ny mpanaramaso teto anivon'ny firenena dia milaza fa nizotra ara-dalàna ny fifidianana teto Madagasikara. Ny mpanaramaso iraisam-pirenena raha teo moa dia zavitany satria nahatratratra any amin'ny 5,000 ny isan'ny mpanaramaso tonga teto Madagasikara avy amina fikambanana maro iraisam-pirenena zay ny zahamaso ny fisotry ny fifidianana natao omaly. Raha ny zavatra nytranga omaly a dia tsy miala amin'ny resaka tsika hatramin'izay a ny azo lazaina zany dia nisy fanasazina nataon'ny vahoaka malagasy ny mpitondra no azo amakina angana ny zavatra mitranga ary raha izao fisotran'ny vokatra zao raha ny feo efa eno manerana amin'ny Madagasikara dia tokony ho tafavoaka amina premier tour zay ho lany eo zay ny tendance zany a ny seni moa zany de mailo be am'izay tendance zay satria alefa ny mitsitapitapy zay vokatra zay fa isika moa mpanao gazety a tsy de miandro loatra zany vokatra vao amin'ny seni zany a fa maheno sorsa maromaro isika avy any amin'ny faritany dia misy ny zavatra azo resahana be deabe mikasika izao fifidianana izao. Ny hoavy zany no mpanjinina eto amin'ny fiainan'ny firenena manomboka izao a ary fantaritsika fa ny fifidianana ohatr'ireny de tsy maintsy misy lesona tsy maintsy mba tsoahana ihany ahafahana mba mijery ny ho tsaratsara kokoa ho an'ny firenena indrindra ireto vahoaka marobe zay mahatratratra ny amin'ny 2,9 mahantra am'izao tsika miteny zao a dia ireo ny tokony todiana misimisy mba ahafahana mampitraka ny tokantrano malagasy maro zay latsaka katerena am'izao fotoana izao. Ny tsy maintsy ambara angamba de ny hoe ny lasa tsy fanadino tatary io fa misy kosa ny tadidy mémoire zany zay tsy maintsy mba hosoritsoritana ihany eo amin'ny fomba ahafahana manavao izany fomba fanaovana politika eto Madagasikara zany ary isika tsy milon'olona rery eto amin'ity anivon'ny rika ity fa misy firenena maro ao anatin'izao mondialisation zao zay efa hitataratra ny fomba fanaon'ny olona eo amin'izany lafin'ny demokrasia zany a dia mba tsara ihany tsika mba mijery ireny lafin-javatra rehetra ireny. Ny zava-misy ara-tantara aloha zany a dia Andriamatoa Rajaonarimampianina no filofarany teo zany a niarany zay sazy ara-politika izay ary zany tsy misy atao hoe ifanalana baraka na ifanesoesona na fizay a no atao hoe fanaovana politika
tsy samy tokony ahazakan'izany zany ny mpanao politika rehetra rehefa mandeha ny voka-pifidanana tahaka izao na mandeha ny fanehoan-kevitra ataon'ny vahoaka. Ny fanehoan-kevitra ataon'ny vahoaka tsy voatery hoe tena io ny filamatra, fa misy zavatra be dehibe koa azo resahana amin'ny fomba fanehoan-kevitry ny vahoaka, ary tsy ny vahoaka ihany no ho resahana amin'izany fa ny mpaneho hevitra, satria ny vahoaka matoa nanao an'izao fanapahan-kevitra hito zao, tsy resaka intsony isika ny amin'ny hoe inonavy ny tao ambadika izany fanapahan-kevitra zany, iza ny nanery aniza, iza ny nanao afambolany-gely, iza ny nanao kofonofono ohatry ny varibonan-tsindrana, fa dia andeha makany amin'ny fanamboarana ny fiainan'ny firenena ny analizy na ny famakafakana zay ho ataotsika mba tsy hisy intsony ny fanendrikendrena, satria laza foana tsika nandritry ny famakafakana, nandritry ny herintaona zay hoe tandremo fa fitondrana efa fin de mandat io, zany hoe fa akaiky ifarana ny fepitao-piasana Andriamatoa Rajaonarimampianina, ka izao ny zavatra tsy maintsy resahana. De ndraisantsika be dehibe zany, ahoana ty loi de finance ty, ahoana ty code électoral ty, ahoana ny etsetretsetra, raha tsy mitandrina am'izany de tsy tafavoaka volana avril, de nitranga moa zany iny volana avril iny de izao koa zany tsika de tsy maintsy mba anjaratsika no miteny hoe fahitatsika azy eto de mety ho lasa premier tour io, tombatombana ho an'ny iky zany ary ny tendance nationale zany de ohatry ny makany am'izay hoe premier tour de vita ity raharaha ity, ary sambany angamba tao anatin'izay nisy ny gidragidra politika teto Madagasikara izay ny tena tanteraka ny atao hoe premier tour de vita, satria fahiny zany de nanjary lasa révolution le hoe premier tour de vita, fa raha ity zany dia atao hoe premier tour de vita araky ny fisehony zao zavatra mitrango zao be dehibe ny tsika rehefa natao fa tsy izay tsony no resahana, satria nisy candidat 520 teo nanohatra n'izany fifidianana zany, nisy olona maro naneho hevitra, isika koa naneho hevitra mikasika ny tokony atao rehetra am'izay lafin'izay dia manomboka etotsika dia hijery hoe manomboka zao zany dia manantena ny any Tomasina fa miamizy, satria nanome vato 80 isanjato any Rajoelina raha mifeo eno avy any an-toerana no resahana. Tahaka izany ihany koa ireo faritra maro izay nyresahana Andriamatoa Andry Rajoelina ny mikasika ny tokony ataony amin'izany propagande nataony, ary hoentiny ao anaty programma raha hatrizay tafapetraka soamantsara eo amin'izany fitantanana amin'ny firenena zany izy. Ary Antananarivo tsy tokony hoe satria tsy nifidy an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia ho atao ankilabao, tokony ho hita zany hoe eny amoron'Ikopa azo hitsangatsanganana, misy autoroute, misy boulevard faran'izay lava, ny fanatanterahana ny tetikasa fanorenana trano ao anatina 1000 hectares eto Antananarivo renivohitra, tokony ho anjaran'ny fandarana otrotony no miresaka an'izany hoe aiza saiza amin'ny fomba natanterahana zany lafiny rehetrarehetra zany dia miditra makantsika manomboka eto, ary ny akotsy naneno ohatr'izay fa lany kary aloha de miandry tantana mandritry ny 5 taontsika dia na izany na tsy zany de miresaka amikitsipotsika amin'ny fomba fanatanterahana ny raharaha eto amin'ny fiainan'ny firenena. Hojerentsika eo zany ny zavatra mivoaka ao anatin'ny Assemblée nationale zay mbola mijoro am'izao fotoana zao roviana ny CENI no anao convocation ho an'ny fifidianana solombavambaoka eto Madagasikara, satria lany daty amin'ny volana Desambre io reo solombavambaoka reo ny président république vaovao zany zay voalany eo dia any amin'ny 520 ny volana janvier any ny tokony efa andray ny asany, ny dikan'izay ao tsara zany ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena ka tsy misy tokony ataitaitra aloha zany manomboka eto. Ny communauté internationale raha teo zany de ho raisina mivavana izy reo, satria ny communauté internationale tamin'ny alalan'ny États-Unis
de efa ny arahaba mivaoaka malagasy tamin'ny faneho-kevitra nataony tao anatin'ny fahamendrehana tanteraka ary rehefa ny amerikanina moa no miteny an'izay a de zay ny domitokana ho an'ny communauté internationale rehetra izay lafin'izay itsarotsika eto ny tamin'ny roso roa arivo raha tsy nyteny George Bush Junior hoe ekeo ny fanjakan'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy nanaiky zao tontolo zao ary la Frantsa ny voalohany nanaraka ny amerikanina tamin'izany fotoana zany nakatoa ny fanjakan'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia izao zany nizaniza lany eo zany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nambaran'ny amerikanina fa putschiste ny communauté internationale ohatra ny nalalay finosana tamin'izany candidat Andry Nirina Rajoelina zany a dikan'izay tsy any amin'ny fanoherana zay lany zany no foto-kevitra anompanana ny fampivoarana amin'ny fiainan'ny firenena fa any amin'ny fanatsarana ny dingana rehetra tokony atao iatrehana izany fanarenana amin'ny fiainan'ny firenena zany. Manaraka zany misy nalazany hoe olom-baovao a zay no nandrandray ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy nefa ny zavatra hita zao a de le favori any no lany Andriamatoa Ministra araky ny fahitanao azy efa masaka avy amin'ny vahoaka ara-politika ary efa zakan'le malagasy tsara ve le démocratie na any États-Unis arange na any Frantsa arange mbola azo lazaina raha ohatra ny problema fotsiny eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao a de ao anivon'ilay vahoaka tompona andraikitra am'izao démocratie mivantan'izao zany zay no atao hoe fifidianana zay fotsiny ny problema hoe mahantra loatra le vahoaka eto Madagasikara fa raha ny zava-misy any Frantsa sy any États-Unis a de miembotra aorinan'ny Madagasikara ny fomba fanehoandry zareo hevitra am'izao tsika amin'ny teny zao satria tena manahirana be miverina makany anatin'ny fifanaratsiana ara-bolokoditra miditra makany amin'ny fifanaratsiana akateto koa raha ngefa nisy hoe hita am'ireny le ireny oromainty reny zany ohatra tsony hoe oka aloha tsy manapaka ny teninao fa manao fa tonga atao anatin'ny saiko ato a dia sao de adino rehefa avy eo hoe na rehefa nijery mantsy a nanao an'izay ho afantokotra ny Sarkozy niditra tamin'ny deuxième tour tamin'ny farany teo tany Frantsa nefa de mazava zany le vahoaka frantsay fa hoe zay efa teo a efa hitany efa fantatra izy a efa hita izy a efa azo ihany koa efa tsapa ihany koa ny fomba fitondrany a de le vahoaka frantsay zany mila zava-baovao eto amitsika nefa to contraire an'izay zay manana raha vao nouvelle raha vao vaovao miditra ianao a de tsy hita am'tenina fa lefa niodikodina teo ihany a no mahazo laka zay no mahatonga ako miteny hoe tena efa masaka ve itsika ka ho avy any mantsy am'le fanazavana ho avy any am'le fanazavana ary zay no natonga nandray an'le hoe ny amerikanina sy ny frantsay azy ohatrany raha tena fijery azy ohatra miembotra aorinatsika izy marina varaka ny tenina tao misy an'ireny hira slogan sy ny etsetretsetra ohatrany somary mandrangitra miresaka manao ségrégation mihitsy zany tsy volokotitra fa tsy le volokotitra mihitsy ny resahana zany a reny zany efa hoe lozany tantara reny fa ny any États-Unis somary miverina kely am'izay a ary raha ohatra ka ny any Allemagne sy ny any Frantsa de tena miditra am'izany izy satria zay zao no navaka-bao an'ny ramatoa Angela Merkel hoe tena lay enja-pihetsika lay taranaky ny hitlérienne zany tena mivoaka hoe zay a tsy mila olona hafa karazana noho izay fa tena fahizinainy nareo amin'ny fifidianana zay natao zany a élection partielle tany Allemagne ohatra zany ny any États-Unis am'lay fifidianana any fovoan'ny mandat lay élection any anivon'ny faritra rehetra ny États-Unis zany a amaritana ny gouverneur sy ny député ary ny sénateur any États-Unis zany a dia hita hoe tena raha tsy niditra nakany amina resaka
olona mpiavy tsy azo raisina any États-Unis ny filoha Donald Trump tsy tafavoaka zany a ny fiazonany any Sénat fa ny tany amin'ny chambre des représentants na ny député zany a de resy ny républicaine efa endrika iray ilazany zany fa miverina any amin'ny eo anelanelan'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa zany a izao tontolo zao ary ny président frantsay Emmanuel Macron moa dia vakivava mihitsy hoe izao zava-misy iainako zao a sy ny iainan'izao tontolo zao indrindra voaka frantsay a dia eo anelanelan'ny ady lehibe roa zany hoe tena mbola misy fifampiantsiana lehibe de lehibe zany a eo amin'ny samy mpiaramonina zay zany no dikan'izay lafin'izay ary mahatonga ny resabe any Frantsa am'izao fotoana zao mikasika ny Philippe Pétain maréchal Philippe Pétain zay tratran'ny indignité nationale zany hoe olona tsy dinina tsony zany hoe olona tsy verzo ma olo-pirenena frantsay azy zany raha Philippe Pétain fa tena ohatrany tedavinaandriamatoa Emmanuel Macron ho réhabilitena zany hoe omena asiny indray mandeha zany a eo anivon'ny fomba fanaovana politika any Frantsa de miteraka resabe zany am'izao fotoana zao hoe fanahoana iverina any amin'ny ifandraitanana amin'ny Hitler zany tsika sy ny etsetratsetra fa isika to Madagasikara zany a na maro be raha ny resaka ny fanaovana teto sy ny fanaovana teto Madagasikara mikasika ny hoe misy bulletin de vote précoché misy etsetretsetra misy an'izao hoe de ny fomba fijeren'ny olona am'izao fotoana zao zany a dia milaza fa miditra makany amina dingana vaovao tsika zay dingana vaovao zay zany a dia misy olona tokony ho lany premier tour ao raha ohatra ka tsy miova firy io voka-pifidianana io zany a raha ohatra moa misy deuxième tour a de efa misy deuxième tour zany nefa moa matoa zany a andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nefa lasa nandahoan'ny Madagasikara vao vita amin'ny fifidianana de efa ohatrany misy fofopofony fahafantarany fa tsy isy zany deuxième tour zany raha ny zavatra milaza ny zava-misy amin'ny vraky zany tsika amin'ny akapobeiny fotsiny mba ahafahana tena miresaka hoe ny dingana misy ny firenena am'izao fotoana zao de dingana makany amin'ny fandehanana any amin'ny fitoniana ary tomarina mihitsy zany ny filazana hoe ny vahoaka no mitady an'le fifidianana fa tsy ny mpanao politika no mitady ny fifidianana satria ny olona ny latsaka hofidiana maro anisa atao anatin'ireo candidat 1/30 azy de nilaza hoe tokony ahempotra aloha ny fifidianana fa ny vahoaka zany no ny tapa-kevitra ary ny vahoaka n'Antananarivo nohatra ny nalaina teo amin'le fanatanterahana ny adidiny zany a dia misy fanazava-kevitra maro zany satria andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny Zilany tamin'ny raika sy roa arivo a dia ny vahoaka n'Antananarivo no nametraka azy rehefa miresaka hoe vahoaka n'Antananarivo moa tsika zany a de misy foko 20 eto zany hoe indraindray aza mihoatra satria efa misy vahoaka hafa naturalisé ho malagasy a de afaka mifidy izy satria amin'ny maha-malagasy azy am'izay fotoana zay ary zay no nahasarotra miresaka amin'andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa Antananarivo ny resahana satria andriamatoa Marc Ravalomanana dia manana an'izay assise zay ary ny assise n'Antananarivo a fanatisme de zay le fanatisme zay a no nisomban'andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 9 sy 2 arivo rehefa nanao fifidianana ho ben'ny tanàna izy tamin'ny 7 sy 2 arivo dia saika hanao amindran'ny matso andeha ho an'ny Tomasina tamin'izany fotoana zany a ohatran'ny efa tena sorena be tamin'Antananarivo satria nifidy an'andriamatoa Andry Rajoelina de teo no nanjary somary nikepaka kely ilay fitiavana Antananarivo an'andriamatoa Marc Ravalomanana dia niteraka n'ireny révolution 9 sy 2 arivo sy ny etsetretsetra reny satria nanana élan na 63% andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'izany fotoana zany lany ho ben'ny tanàna fa andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia tsy lany teto Antananarivo fa lany tany amin'ny province
ary ny olona any am province zany a dia tena mahazavany azy na hito na tsy hito zay neny any am province ary tena mazava lay marina fa misy manao extrapolation manitatra zany mombany hoe zao le voka-pifidianana avy any am province fa tena mazava tokapo ny olona any am province hoe ohatry ny tena tsy nazava dolodolo no fomba mampanao tao Antananarivo a dia manao vote sanction zany ny tany am province de ny antsampy tamin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay mahatonga ny 80% maneraka ny province maromaro eto Madagasikara io ary Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zany a dia ny fidin'ny olona any am province fa tsy ny fidin'ny olona eto Antananarivo ndikan'izay a rehefa hanao politika zany tsika manomboka eto a dia tsy manao politika intsony amin'ny hoe zay tiako satria didiko za fe lehibe fa manomboka eto tsy maintsy tokony mba mandanjalanja tsika ny amina hoe ahoana marina moa zany a ny équilibre eto Madagasikara ahoana ny équilibre eo anelanelany tontolo ambanivohitra sy ny tontolo andrenivohitra ahoana ny anaovana ny équilibre ao Antananarivo sy Toamasina ary ny renivohim-paritany ahoana ny anaovana ny équilibre ny renivohim-paritany sy ny district ny région ao anatin'izany faritany zany a zany rehetretra zany tsy maintsy tokony ho resahana fa am gouvernement ny équilibre zany angamba aloha everika fa tsy tokony ho atao tsony satria ny aloha zay mahay no anao satria zay ohatra ny nampihempotra kely amin'ny firenena zay matoa mantsy mbola any anivon'ny gouvernement ny fandrohotana dia ndikan'izay a mbola tsy hanao décentralisation tsika fa mbola hanao centralisme ary raha ohatra ka nihiditra any anaty gouvernement no atao a dia tsy tafavoaka tsika fa miverina kely makany amin'Andriamatoa Zafy Albert tsika manaparitaka amin'ny vola any anivon'ny commune any anivon'ny district any anivon'ny région dia any anivon'ny faritany a dia mba miparitaka makany a ny manampahaizana rehetra zay mivangonga eto Antananarivo amin'izao fotoana zao a sady mba misy hôpitaly any a misy marché public any a misy ny zavatra rehetra azo atao any misy université a dia mba misy fifandanjana zany a eo amin'ny fomba fampivoarana ny vahoaka manerana ny Madagasikara fa am'izao tsika amin'ny teny zao mantsy a dia ny ataon'ny mpitondra fanjakana ity misy recette douanière resahantsika eto foana mantsy zany averintsika hoe ity recette douanière ity a ity no miantoka ny fampidonana ny fanjakana zany hoe ny budget ny olona mpitondra fanjakana de tsy rarahany ny etra na miditra na tsy miditra ary rehefa tsy miditra ny etra de tsy mahazo ny any ampifaritra de neto amintsika zany ny tena problema le resahako terem-piantoana zany hoe le vahoaka acteur zany hoe le mpivoy ny ara-toekarena sy ny ara-politika sy ny ara-sosialy eto Madagasikara mihitsy a nitrotraka de rehefa trotraka ireo a dia mora ny mambabo azy a amina resaka mena miraviravy faran'izay bitika tahaka ny t-shirt tahaka ny kaskety tahaka ny mofo gasy tahaka ny vola mety ho kely mety ho lehibe zay zany ny tena problema fa ny tena tsy maintsy tokony atao zany de ny hoe mampiakatra ny pouvoir d'achat reo ny fahefamividiny le vahoaka malagasy tena tokony oloha lahara-pahamehana mihitsy zany tsy misy firenena afaka mivoatra raha ohatra ka tsy manana fahefamividiny vahoaka ao aminy rehefa manana fahefamividiny vahoaka ao aminy a dia lasa vahoaka endro azy izy lasa vahoaka mahay ho azy izy lasa vahoaka matsilo izy fa neto amintsika mantsy zany fahefamividy zany a de karazany tsy misy mihitsy satria ny vesatra raketra ny vesatra ara-piarahamonina ny vesatra maro isan-karazany a rehefa ireny ny miala de zay no atao hoe pouvoir d'achat ka raha io karama eto amintsika io no analana n'zany vesatra rehetretra zany a inona zany ny zavatra sisa any ambanin'ny aotra dia zay no mampahantra ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny a dia everika fa marina ny teninao hoe zavatra hafa no mamerina ny olona au pouvoir zany satria saika olona teo amin'ny fitondrana avokoa mazava ngeny tia no resahany olona teo amin'ny fahefana avokoa reo olona telo amanefatra mifandahatra ry amin'ny lohan'ireo a dia
mazava ny teninao hoe ao anaty fanjakana ihany zany no afaka manao politika de rehefa mivoaka ao anaty fanjakana de sahirana satria misy olona manan-kevitra fa tsy afaka manao politika satria tsy manana an'le vola anaovana mena amin'ny raviravy mazava ny tianao resahana am'izay lafin'izay fa ndresahantsika lava be zay nandritra ny heritaona nandritra ny pré campagne nandritra nyty campagne tya fa ny zavatra hita zany a dia nomen'ny olona afatra aloha zany a ny mpanao politika eto Madagasikara zay afatra zay zany a ho an'ny mpandresy a de hoe miandry anao ary zay eo amin'ny fanatanterahana ny asa ho an'ny resy zany a de hoe okzay a ny fitabitro zay moa fomba filazantsika azy tamin'ny farany teo a dia tsy mandeha tsony zany ny fitabitro am'izao fotoana zao satria raha ny tena marina dia tokony efa misy apahany maromaro tamin'ny resaka nataona andritra ny propaganda nefa tokony ho vita tamin'ny manda farany teo a nefa moa tsy vita zany no ny antony maro samihafa eo tsika manazava an'izany efa nanazava ihany tsika hoe sarotra ane zany hoe nda andehanao hoe zany lehibe eto Madagasikara de afaka natanteraka ny titsiri e Donald Trump ary lehibe indrindra eto ambonin'ny tany raha ohatra amin'ny puissance amin'ny maha-président ny États-Unis azy a no resahana fa mbola voafe izy voafehan'ny rafitra iraisam-pirenena izy voafehan'ny rafitra raha-toekarenao aminy izy tsy vitany akory ny nanafona le Barack Obama mikasika amin'ny fahasalamana de tsy vitany nanafonan'le hoe tsy ilaina tsony a ny image Obama fa tena image Donald Trump zany ny resahana am'izao fotoana zao tsy vitany zany ary na Emmanuel Macron raha am'izao fotoana zao de vaky-bao mihitsy 20% sisan'ny cote de popularité an'andriamatoa Emmanuel Macron amintsika amin'ny teny zao a zany hoe tena misy chute libre mihitsy de tena manahirana na mifampiresaka am'le bande foule ara tena mampalahelo le président frantsay a satria tena tevatevan'ny olona apahabe maso zany a eo am'le tsy fahateterahan'ny resaka rehetra zay nifanaovana tamin'ny frantsay tamin'izany fotoana zany indrindraindrindra moa ny retraité zay nambaran'andriamatoa Emmanuel Macron fa tsy manana solution magique izy a fa tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy ara-toekarena sy arabola ara-sosialy ao anivon'ny fanjakana frantsay ihany no ahafahany manatantera-draharaha fa tsy mpanao magie izy zay mihitsy moa fomba filazany azy a fa dia anao izy fa araky ny mahamety azy zay zany le tsy zakan'le vahoaka rehefa mandeha ny raharaha de mandeha ny ady hevitra hoe fa maninona moa no ampiakarina ny carburant any Frantsa ny carburant zany a no micrevé zany hoe tena mandavaka an'lay fahefa-mividin'ny vahoaka frantsay a satria tsy hoe tontolo iainana fotsiny no atao hoe fiainan'ny vahoaka frantsay satria zay mantsy nidikan'le taxe any Frantsa ny eto amintsika zany ny surtaxe amin'ny carburant dia makany amin'ny lalana ohatra entretien routier fa ny endry zareo zany a de makany amina taxe carbone zany hoe hitsinjovana ny tontolo iainana nefa ny fahefa-mividy a dia ambony noho ny atao hoe tontolo iainana ho andry zareo satria rehefa maty ny olona moa inona tsony ny ilana ny tontolo iainana am'izay lafin'izay de mazava ny ady hevitra any Frantsa ny eto amintsika zany raha ohatra ka manao surtaxe amin'ny carburant ve zany ny fanjakana dia mazava fa ho vita avokoa ny lalana eto Madagasikara zany mbola ady hevitra zany rehefa vita mantsy ny lalana de farafaratsy misy mobilité zany hoe mba afaka mifamezivezy zany ny vahoaka am'izay lafin'izay na bisikileta aza no entina dia afaka ifamezivezena ihany le izy fa sangy le lalana mihitsy ny tsy vita nefa tsika angalana surtaxe ohatra zany ny amin'ny jirama zay nahafesona an'andriamatoa Erajonary mampiana tanteraka satria nilaza izy fa 3 volana de afaka ny aretin'ny délestage eto Madagasikara fa nefa moa hatram'izao a mbola io ny délestage ary olona 520 isanjato monja ny mahazo sitraka amin'ilay subvention fanjakana ho atao amin'ny jirama nefa ny subvention zany atao anatin'ny 5 taona niainga avy any amin'ny 50 milliards d'ariary lasa 400 milliards d'ariary amintsika miteny zao nefa ny délestage mbola tsy afaka ihany de eo io problema mipetraka io hoe tsy subvention fotsiny no ilaina fa zavatra hita maso hoe io fa samy mahazo ny 100 isanjato na 5 isanjato
eo amin'ny voaka malagasy a fa nandrano a raha tratra amin'izao fotoana zao samy lolo siterina avokoa ny tranon'olona am'izao tsika miteny zao fa tsy nahavita siterina ny fanjakany herina jaonarymampianina ary nanaovany azy teny atsimon-drano ohatra dia tsy fantatra na mandeha na tsy mandeha le zavatra natao teny atsimon-drano de eny fa tsy mandeha zany le izy de misahirana ny eny ambodrapeto amin'ny famatsiana ny faritra atsimon-drano ray manontolo am'izany lafiny rano zany a de tsy misy rano zany zany rehetrehtra zany le problema n'le vahoaka ary everina fa azo atao no mampitany zany tsy kelikely zany angenina tonga mivahoaka n'Antananarivo tsy mifidy rehefa tena dinianao ny raharaha satria ahoana tokoa moa no fandehan'le izy ifidy olona izy nefa le olona tsy fantany na ho azo antoka na tsy azo antoka de manjary izy no tompona ndraikitra amin'le raharaha rehefa avy eo tratra n'le fanatisma izy marina fa mifidy an'Andriamantoa Marika Ravalomanana izy fa tsy mifidy iray manontolo an'Andriamantoa Marika Ravalomanana ny vahoaka n'Antananarivo fa mbola manao reserve be dehibe am'izay lafin'izay de zay zany no fanazavana hoe efa mivoatra ihany tsika am'izay lafin'izay a fa ny kibonona tompoko de tsy manatsofina zay zany le raharaha de mijanona fotsiny am'izao zany tsika menakavy a eo amin'ny fomba anatanterahana ny endriky ny fanaovanjavatra eto Madagasikara. Izany naty zany Andriamatoa Minisitra azo lazaina hoe endry ny voaka malagasy tao anatin'ity fifidianana ity satria tsy azo ambanina ary tsy azo akelezina mihitsy a ny fahadisoana teo amin'ny CENI tamin'ny resaka fanaovana ny lisam-pifidianana zay betsaka fa tsy de azo akelezina nefa moa nytony ny vahoaka tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny amerikanina raha teo moa tonga de félicité atsika malagasy ihany koa zany rehetrarehetra zany a mety hisy azo eritreretina ovana ve atsaoriana kely amin'ny fifidianana manaraka satria raha mitoy ny zavatra tahaka ireny dia mety olana ihany a satria ny vahoaka mandefitra androany fa rapitso izy mety hosorena ary anisany mety ho zany tsy natonga n'Antananarivo ifidy ary vahoaka n'Antananarivo io mantsy mivetivety de mandombaravarana ny ampitondra rehefa misy zavatra tsy mety tsy mety ampisy olana ihany ve le vahoaka n'Antananarivo tsy tonga mifidy ity satria izy no akaiky vilany fianoarina ary mahita meloa ny zavatra rehetra miseho a de mahatonga savorivory indraindray misy azo anavotana ve momba ny resaka lisam-pifidianana atsiariana kely atsy indrindraindrindra ho avy ny fifidianana solombavam-bahoaka mety mbola iova vio lisitra io amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany rehetrarehetra zany zany de fanontaniana mipetraka satria na tiana ho ana tsy tiana be dehibe no memomenina tamin'ny resaka lisitra tamin'iny fifidianana natao teo iny azo lazaina hoe endry ny vahoaka malagasy tamin'ity fifidianana ity tena tsy de nahitana korotana be na fanakorotanana zay nahina ihany zany tany am-boalohany a de tena azo lazaina mihitsy zany tena nampiseho ny fahendrenana vahoaka malagasy Andriamatoa Minisitra midika zany fa tena nitedavina tokoa le fifidianana ary tena mily izy a zavatra mivaingana amin'reto filoham-pirenena reto zany matoa nampiseho fihetsika tahaka izao na izany naty zany nefa nisy fahadisoana be a ny CENI tamin'ny resaka lisam-pifidianana fa modina tsy nresahana moa zany mba hampandamy zavatra mba hampilamina ny zavatra nefa azo eritreretina ve hoe isy ny fanatsarana azo atao amin'ny fifidianana ao arina zay ny akaiky indrindra raha sanatria moa zany tsy misy ny deuxième tour de ny fifidianana solombavam-bahoaka satria lany daty amin'ny desambra izao ny solombavam-bahoaka mety isy ve zany ny fanamboarany indray aloha ny lisam-pifidianana zay fanontaniana mipetraka zany anivon'ny rehetra satria ho a de tena betsaka ny memomenina fa tsy nanana micro ny tenenana izy ireo de namitsaka fotsiny mipetraka teo amin'ilay bureau de vote ny tako hoe mbola afaka mifidy ve zay tamin'ny andro ny fifidianana iny a ny tena fanontaniana mipetraka zany hoe iverina ve ny fansanany vahoaka amin'ny fifidianana manaraka sa io liste io ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny révision ny liste électorale moa zany a de isa-taona ary everiko io fa vao mandingana ny taona zany a de efa makany am'izay révision na liste électorale zay a ny CENI ary lalàna zay ny dikan'izay zany a zay le lalàna tsy nanana ny CENI teo zany na tonga n'lay hoe tsy afaka manokatra an'io zay satria lalàna zay moa ny lavitsika tetiny hoe ny lalàna ke natao fehezin'ny olombelona fa tsy natao ife olombelona nefa moa dia zay ny zava-misy teto anivon'ny fiainan'ny firenena dia anjaratsika no mitsakotsako azy a
tsy afo feo zany tsika tsy afo feo ny olona mpitaky an'izany a ary marina ny teninao fa tsy nanana micro ny resahany zareo a dia nijanona fotsiny tam'izao am'izay lafin-javatra zay nefa moa ny politika fantatitsika fa misy président lany eo zany ary zay président lany zay manana ny programmany izy ary zay programme zay zany a dia tokony holanjalanjaina tsara ny misy atao ao anivon'ilay fiarahamonina satria andriamatoa Emmanuel Macron zao ohatra de avy hatrany de nanao be ambosika sesilany mihitsy ny azy ny réforme rehetra netiny tany Frantsa ary nidona tamin'ny poteau avokoa zay réforme zay satria tsy arak'ilay vahoaka intsony marina fa mivahoaka ny taky fifidianana fa ny antony takin'ny olona fifidianana mba tsy isian'ny crise zay ane le fandehanjavatra ary na ny olona niteraka crise teto Madagasikara ary zany tamin'ireny volana avril reny a de maika mihitsy ny ala atao anatin'le crise ary raha ny endrik'ilay gouvernement natsangana tamin'izany fotoana zany aza dia ohatrany hoe tsy nampaninina ny olona mihitsy a na atao hoe consensus tena ho an'olona vitsy de vitsy ary no nitranga tao de ohatrany samy tsisy naneho hevitra ny olona satria tsy te hiditra any anaty crise zany ny vahoaka raha fomba fijery azy amin'ny akapobeny zany zay lafin'izay ka zay olona tsy tia crise zay zany a no tokony hojeren'le mpitondra manaraka eo hoe anao révision constitutionnelle ve izy dia ahona ny fomba hitondrana an'izay révision constitutionnelle zay satria raha andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny lany premier tour a dia milaza izy fa hoe tsy anisy Sénat tsony ndikan'izay zany a tsy maintsy misy révision zay iandro ny solombavambaoka ve izy dia anao amendement any anivon'ny parlement sa iantso olona amina référendum dia izay le aya tsy havanana fandraisahana hoe sao ho taillé sur mesure indray ary ty raha ty a ka anahirany zany lafiny zany anjarany ny mandinika an'izay fa ny mesure raisin'ny mpitondra fanjakana iray a dia mitambolona de reny no miteraka frustration ary ny frustration zany hoe fahakiviana lotika any anaty any zany le vahoaka de miteraka fitroaran'ny vahoaka any amin'ny farany ary fantatritsika fa vao nanomboka kely ny président Ery Rajaonarimampianina dia vao niasa herintaona monja de efa tratran'ilay motion de déchéance ary ohatrany eken'ny olona le hoe pacte de responsabilité satria mbola kely loatra le fotoana niasany ary zay no mahatonga ny olona tsy te hanao crise ny olona satria efa vote tao amin'ny assemblée nationale ange le motion nidikan'izay zany a ny avian'ny ACC sisa ny resahany akanjo moa namoaka didy ny ACC a fa pacte de responsabilité ny natao de efa mba niezaka ihany ny fanjakan'andriamatoa Ery Rajaonarimampianina nandamindamin-javatra nandeha niditra nakany anatina hoe ouverture ny gouvernement nampidirina ny mpanohatra zay nisy Andriamarany Arisy zany no soloan'andriamatoa Jean-Jacques Rabendrina atao anatin'ny fanjakana nampidirina ny député sy ny etsetratsetra mba isian'ny équilibre atao anivon'ny fanjakana nefa moa zany a rehefa lasa mifanaintainana ao anivon'le fanjakana sy ny mpitondra de adininy ray fa misy fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny mila tantanana de manjary lasa miverina amin'ny fomba mampanono moa mpitondra hoe zay zao ny mpitondra ary zany io problème andriamatoa Emmanuel Macron io satria manjary lasa tsisy tafiditra ao anivon'andriamatoa Emmanuel Macron tsony ny olona mpanolotsainany sy ny olona rehetra akaiky azy manjary lasa midy amatrano izy de mihevitra fa izy irery no mitondra ny firenena na ny fanohatra am'izay hoe ireto lay zanak'ambilony ao anivon'ny fanjakana ohatra ny teto Madagasikara no manjary lasa ny fehan'le président république zay saika empêché tamin'izany fotoana zany a de ireo zany manjary lasa tena mitondra an'le fanjakana hoe tandremo zay reto na nanolo-kevitra zay tamin'izany fotoana zany hoe manaova élection anticipée législative de mba farafaratsy ny miala aloha ny tanjaka amin'ny mapara de ny olona rehetra zanak'ambilony tsy zany ny azy ny mamaiky azy ny zanak'ambilony ny mamaiky azy de ny anapitra n'le mandahana andriamatoa Ery Rajaonarimampianina ary tsy izy no atao kalin'andriamatoa Ery Rajaonarimampianina zany hoe fusible fa andriamatoa Ery Rajaonarimampianina no ataony fusible
de hitantsika am'izao lasan'ny olona hatramin'ny fahefana teny am-pelantanana rematoa herinadronary mampianina de manjary lasa manahirana be ny fomba fijery an'le fanaovana politika am'izay lafin'izay tsisy olona tsony taorinan'andriamatao herinadronary mampianina zany aineny na tonga atsika ny teny teto hoe ny saoty aloha daholo ny zanakambila ny saoty aloha daholo ny zanakambila satria ny antony nylazantsika azy teto hoe raha ny tena lozika ny zavatra de tsy latsaka andriamatao herinadronary mampianina fa ny zanakambelony tsy mbola nanaiky an'izany fa mbola tena nitady lalana mafy mihitsy hoe ahoana ny fomba hitazomana nyity mandrapatapitra ny manda de fantatritsika fa andriamatao Rivrakoto vao ny alalohan'ny fotoana ho président ny SVM ary fantatritsika fa nanao déclaration melohan'ny fotoana andriamatao herinadronary mampianina hoe ilatsaka ho filoham-pirenena dia andriamatao herinadronary mampianina tompoky tsy démissionnaire fa najanony ACC izy satria efa fantatry ny ACC izy fa nanao déclaration de vao tonga ny 7 septembre de najanony ACC tamin'ny asany izy hoe tsy président ny république intsony déposé zany raha my fomba filaza amin'ny terme technique azy zany a déposé andriamatoa herinadronary mampianina de anyheriny moa zany a de nanara-davahana nanao an'iny déclaration iny efa alina de alina zany rehetrehtra zany ny fomba fanaovana politika ary tsy hoe eto amintsika ihany misy manao an'izany a fa be debe manao an'izany ohatra am'izany ny président brésiliana zay niteraka ny fivoaran'ny fomba fijery ara-toekarenany zao tontolo zao Da Silva Lula any ampigadrana izy am'izao fotoana zao nahavita mandaroa izy ary nanongotra vahoaka hatrany amin'ny 700 tapitrisa brésiliana tao anatin'ny fantrana tanteraka afaka nyaina tena nyaina ohatry ny reny vahoaka tena ny sasany ara lasa hoe nouveau riche ny classe moyenne tonga de retrouvé tany Brésil dia nanaovan'ny olona raha hafa andriamatoa Lula da Silva de io migadrany ampigadrany io ary raha mbola afaka nylatsaka Lula da Silva de izy ny lasa président république satria tamin'izy mbola hoe azo atao milatsaka mbola mahazo milatsaka izy de any ampigadrany izy no mitarika tamin'ny tandansa tany Brésil tamin'izany fotoana zany fa zany moa fomba fanaovana politika iraisam-pirenena am'izao fotoana zao a tsy eken'ny olona hoe maninona moa ity Lula da Silva ty no afaka mifandray tendro tamin'ny Chine mifandray tendro tamin'ny Afrika Atsimo mifandray tendro tamin'ny Inde de nametraka an'le atao hoe BRICS de lasa probleman'ny olona zany satria zany no atao hoe concurrence eo anivon'ny fitatana arabola sy ara-toekarena iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny FMI sy ny Banque mondiale ary ny zavatra tsy fantatry ny Lula da Silva tamin'izany fotoana zany de ny hoe ny vola any Chine ngeka vola amerikaniny satria tamin'ny Chine latsaka katerena de Deng Xiaoping no niantso nanao antsoavo ny terataniny tany États-Unis hoe tongavinareo manao investissement aty Chine rehefa naveriny Grande-Bretagne ho an'ny Chine zany Hong Kong de hoe miverenina koa nareo aty Chine fa fitondrana vola miditra ohatry ny fitondrana vola mivoaka zany hoe nalalaka zany ny libre circulation des capitaux zay zany resaka nataony Deng Xiaoping zay io révolution io ary le 500 milliards de dollars investissement direct étranger IDE any Chine de volan'ny sino-américaine zany hoe teratany sinoa fa mizaka ny zo-pirenena amerikanina am'izao fotoana zao zay io 500 milliards de dollars io ary rehefa akan'io 500 milliards de dollars io tsy mahazo manaovina any fa tsy maintsy miverina any États-Unis anao manontany satria ny réserve fédérale banque no nanome garantie amin'ny teratany sino-américain andeha hiverina ny Chine fa ny réserve fédérale banque zany hoe ny banque centrale américaine no iantoka reo vola rehetra alefa ny Chine reo zany angeny atao hoe économie mondiale zay ny nahatonga ny atao hoe globalisation na hoe mondialisation amitsika amin'ny teny zao hoe zany rehetrrehetra zany no nahatonga an'Andriamatoa da Silva latsako ary ny olona nandetika an'Andriamatoa da Silva ohatran'io de ny olona notendreny no mivadika taminy
de manjary lasa tena tafiditra mihitsy izy satria zay no atao hoe intérêt ananivon'ny pouvoir raha tsiraka moa no nyteny an'izany hoe tsy misy an'izany atao hoe tombontsoa iraisana mandra-pahafaty zany fa tombontsoa iraisana mivanim-potoana mazava no ifampiresahana zay nge ny resaka andriamatoratsiraka de amintsika am'teny zao zany a dia karazan'ny zainina azo an'andriamatoera Jean-Marie nentin'ny olona nakany Chine izy any Chine izy tsy hoe nandeha mivantana anaketo efa misy linina direct miala eto Antananarivo makany Guangzhou makany Chine fa mbola nentina anakany Frantsa de zay vao nakany Chine zany hoe mbola tena nitsaitsaika zany ankatimini frantsay nitsaitsaika nandeha niditra tany Chine fa nga mahazo any Chine ianao raha tsy miera amin'ny Amerikana zay nge io tombontsoa iraisam-pirenena io tsy hoe Ethiopie nge ny mahibe fa Ethiopie zany a de tafiditra ao anatin'ny enjeu antom-pisiny États-Unis tafiditra ao anatin'ny enjeu américain i Ethiopie le partnership leadership satria zany resy tany Somalie ny Amerikana dia nitady firenena faran'izay mahantra taty Afrika de le Paquedos Ethiopiana ny raisiny de io no nanaova mifanamby hoe tsy maintsy atao zay ampandroso any Ethiopie na inona endrika atao na misy demokrasia na tsy misy demokrasia fa nga misy an'izany hoe vaovao hafa noho ny vaovao-mpanjakana any Ethiopie fa eken'ny Amerikana ary mamatsy vola izy nazahoanan'io taux de croissance à 2 chiffres io zany angeny zava-misy zany ny resahana atao anatin'ny gouvernement tam'izay tao de efa tena mazava hoe tsika nge tsy Ethiopie tsika nge tsy enjeu américain ny Amerikana mametraka ny Ethiopie anakefatra ny enjeu américain de anisany Ethiopie zava-dehibe zany eo anivon'le raharaha tsy hoe i Kagame ny mahibe na etsetretsetra fa i Kagame nge ka ny coaché azy nanao an'io révolution économique et sociale politique any politique angamba mbola azo anaovana asina keniny kely fa ny social sy ny économique any sy ny corruption any Rwanda io de mazava fa i Bill Clinton sy Tony Blair no ny coaché ny Paul Kagame de niteny taminy hoe mivadinareo amin'ny frantsay de manaova Commonwealth fa raha mijanona frantsay nareo de tsy anampy anareo zay de zay nge ny natonga ny Kagame ohatran'io hoe Bill Clinton sy Tony Blair ny mandeha minégocier amin'ny monde des finances hoe izao ny fomba atao de io tafavoaka io ny fampanantenana nataony Paul Kagame hanao zéro corruption de zay fotsiny natao de vita ny zéro corruption de tonga ny vola de io zany Rwanda matoa nge Côte d'Ivoire tafavoaka ohatran'io hoe 30 milliards de dollars ny fanampianan'ny Côte d'Ivoire satria nge Alassane Ouattara directeur général adjoint ny FMI zany hoe monde des finances zany hainy ohatran'ny posy sady mahay miresaka ny fonds souverain io izy mahay miresaka ny financement classique izy mahay miresaka ny fonds intermédiaire sy ny etsetretsetra io izy zay nge le raharaha ndikan'izay tsy vita fotsiny hoe mahazo fanjakana zany fa tsy maintsy mahafantatra an'izany enjeu rehetraretra zany mba hahafahana miditra ao anatin'lay fampivoarana ny vaoaka malagasy zany le tena zava-misy de miditra any am'izay lafin'izay tsika hoe tsy zay tika atao rehefa tonga ao anatin'ny fanjakana fa misy discipline autodiscipline mifanaraka misy atao anivon'ny fiarahamonina eto Madagasikara inony zay fiarahamonina zay de anjaran'ny mpanao politika mamaky an'izay fa tsy mamandalitra zay moantsy ny resahantsika tamin'ny farany teo hoe tsika nge ka ho mpamandalitra ny BDB eto Madagasikara mivadika tsy izy de mivadika roa izy de manao an'ry retretra izy tsy mitondra hevitra izy ny hevitra ataon'io bizina ny tena hevitra ataon'io ahoana moa no ampandroso ny firenena am'izany lafin'zany zany ny tsy maintsy hainoteny any anivon'ny fiadidinan'ny repoblika de tsy mahagaga zany andriamatoera Jean-Marie raha ohatra ka trotraka ohatran'io mampalelo nge zany mampalelo zany hoe raha zany teo en place tsika moa fa nyteny an'izayko tsika moa tsinitsinina fa raha ny resaka ifanaovantsika eto de milaza mazava amin'andriamatoera Jean-Marie hoe aza milatsaka zany angeny tena resaka nataotsika tsika nga mahazo inona amin'andriamatoera Jean-Marie nonde hiteny azy mivantana an'izany tahaka an'andriamatoa manandafy rakotandrina tamin'ny vanim-potoana sasany hoe le fantanina nataoko tao amin'ny Hilton tamin'ny avarapatana hoe indrenjato ny tena namona amin'ny manandafy tsy namona ny manandafy fa ny resaka nataoko de hoe nareo ny tompon'ny hevitra
nefa nareo tsy hitatrasy de tokony valy teniny manandafo zany hoe raha ohatra zany ka tsy zay no mitondra amin'ny firenena de manasa tanana zay fa avilivilin'ny olona amin'ny fomba tsy fahaizany azy ny hevitra hoentinay zay no andrasako tena efa tsy lasa tsony koto zay nky ny tenin'ny Germain Rakotondrainy tamin'izany fotoana zany ary manomboka eo mitritra ny MFM nefa ny MFM ny tranon-kevitra eto Madagasikara zany ange le fomba fitantanana amin'ny firenena zany mantsy a de tafiditra ao anatin'le hoe historique sy mémoriel satria raha hijanona fotsiny amin'ny histoire ianao fa tsy hitadidy amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny fiainan'ny firenena de manjary lasa mandetika amin'ny firenena indray ianao de araka ny filazantsika tao hoe tsy misy sazy ara-politika zany e fa ny sazy ara-politika ny vahoaka ihany no mametraka azy de nametraka ny sazy iny zany ny vahoaka amin'izay lafin'izay zany ange mahatonga ny marika Ravalo manana amin'ny teny hoe mifona zay mahatonga ny Riandra Rajoelina mifona efa miditra makany amin'izany hoe historique sy mémoriel zany ange zany resaka zany fa everika fa ny état-major politique ao anivon'izany fanjakana ijoro zany a de efa tena mba maharaka ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao a mba hidirany ny vahoaka malagasy makany amin'izany hoe fiadanam-pinaritra zany ary azo atao azo tanterahany reny resaka ataon'Andriamatoandro Rajoelina reny fa tsy maintsy mahafantatra ny lalana izorana fa ratsy zany de manjary lasa hiteraka vesatra ho an'ny firenena efa nanao an'izany ange Andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka zany Amiral Didier Ratsiraka zany ange ka nitantana firenena nanankareny ny vola rehetra momba ny privatisation ny nationalisation natao tamin'izany fotoana zany ange ny tantanan'Andriamatoa Didier Ratsiraka iny asy nananganana Fonds National d'Investissement na iny FNI iny fa iza sisa ny tena nitondrona ho diso tamin'ny fananganana an'ireo usine be de be teto Madagasikara ny GMA Secrena ny Toly ny Famama ny Odimas ny etsetera iza no nitendrena hoe diso tamin'izany investissement outrance zany Justin Rivson ngiadra zay le boky émissaire amin'ny fomba fanaovana politika tsy maintsy misy boky émissaire apetraka zany amin'izay lafin'izay rehefa tsy tafavoaka ianao fa ny mpanao politika mpanapa-kevitra tsy tratran'izany sazy zany a tratran'ny amnistie Andriamatoa Didier Ratsiraka rehefa nandeha le izy ny amnistie tamin'izany de satria neken'ny Banque mondiale ny programme narosina Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany hoe eny rehefa de sous programme am'izay zay a fa tsy tafavoaka amin'izay lafin'izay de napetraky ny olona reto ny conditionnalité tsy maintsy ahotsaka 100 ny vola de tsy maintsy izao gel des effectifs gel des salaires tsy maintsy mandroaka mpiasa zay nginy natonga ny ministèren'ny agriculture sy ny élevage io lasa ohatrany kapoaka ohatran'io satria ny antony ny olona rehetrrehetra mifanerasera amin'ny tontolo ambanivohitra zany hoe ny tantsaha zany ny nasain'ny Banque mondiale nandroany ka hoana ianao no tafavoaka nefa ianao pays à vocation agricole le élevage de tsy tafavoaka ianao zany ny toerinay tao amin'ny poste sy ny télécommunication hoe roay reto mpiasa reto mpiasa 500 ny tedavin'ny Banque mondiale natao ny lasy zay zay tsy androaka an'izany satria reo ny secteur clé reo no niteraka an'izao toerana azonay atao amin'ny ministère zao de tsy maintsy hiaro an'ireo hatramin'ny farany zay de nefarany nanaiky ny Banque mondiale de voaroaka lay premier responsable amin'ny Banque mondiale momba amin'ny Madagasikara amin'ny resaka télécommunication zany ange ny ady hevitra atao eto anivon'ny fiainan'ny firenena ary rehefa tsy manao an'izany ianao de anaovan'ny olona ianao amintsika miteny zao ange lakalaka amin'ny fiainany efa nyresantsika tamin'ny heriny ny amin'ny mikasika ny République arabe sahraoui démocratique Donald Trump zao ny miaro an'ny République arabe sahraoui démocratique zay fer de lance an'Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany ny edivana tamin'ny Maroc resitsika rehefa ny olona no mitondra azy de mety le izy fa ianao mitondra azy tsy mety nanao conférence Colombo zany ange conférence mikasika ny filaminany hoe anao conférence lehibe momba ny Océan Indien zone de paix Andriamatoa Ratsiraka tamin'izany nandritry ny 90 taona tsy nety tanteraka satria nahoana tsy miintéressé ny olona zany ny azy géopolitique ny resahany géostratégique ny resahany izy mbola mila mipetraka ny Diego Garcia izy mbola mila mipetraka am'ty lafiny rehetrrehetra nahoana ianao andeha ametraka an'izany fa izy ianao Ratsiraka
zay nge le problema eo anivon'le raharaha de efa nyresaka tamin'ny teteza mitan'andriamatoandry rajoelona de hoe ahoana ny atao zay tao amin'ny affaire étrangère tamin'izany de andana makany amin'ny Poutine fa i Poutine rery ny seul garant amin'ny fomba ahafahana équilibré en force par rapport amin'ny communauté internationale zay nge ny resahany taorinatsika Bachar el-Assad vao mipoaka ny crise en Syrie Bachar el-Assad zao 350 000 morts fa tazomin'ny soviétique tazomin'ny rosianina de io izy io mbola eo ihany andriamatoa Bachar el-Assad za tsy miteny hoe andahandehanao ohatry zany keo andriamatoandry rajoelona tamin'izany fotoana zany fa misy lalana ahafahana mampivoaka amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny tokony ahafahana mijery azy mba tsy ho vesatry ny firenena ny vahoakany satria lasa vesatry ny firenena nge zao tsika vahoaka malagasy hoe tsy maintsy ahena ny tamin'ny fahantrana eto Madagasikara ahenanao amin'inona raha mikaraha mavary masaka pouvoir d'asahan'ny olona avy afaka andeha hiditra makany amin'izany hoe ady amin'ny fahantrana zany tsy afaka mihitsy raha pouvoir d'achat tsy maintsy mifahefa mividy ihany tompoko no ahafahana tena manavitra ny fiainan'ny firenena ary raha mbola vesarana ohatr'izao zany ny vahoaka amin'ity le hoe tsy misy fahefa mividy mihitsy pratiquement nge ny vahoaka malagasy tsy manana an'izany hoe fahefa mividy zany tsy misy fa matoa zany misy mifahefa mividy de satria zany ny orinasa lehibe rehetra eto Madagasikara de mametraka budget momba ny vol zany hoe alatra misy orinasa sasany mametraka 10 milliards na vol ao anatiny satria zay no ahafahan'le vahoaka malagasy mivelole tsika nge resaka fotsiny hoe mangalatra daholo nge tsika satria tsy misy araky ny lalàna mihitsy ny zavatra atao eto Madagasikara na ny hoe ny généraux mandeha manao taxi ara nge de efa mangalatra zany fa nga azo atao zany ny mpiasa-panjakana mandeha manao mampivady asa amindreny tsy azo atao nge zany raha ny lalàna efa misy alatra nge zany nefa moa de toléreny zany hoe de samy gasy raha ngatsika fa de aza misy mifampiteniteny de tsy misy mifampiteniteny zany tsika tahaka ny fanontaniana napetraky njaka teo dia tsy misy miteniteny tsika fa nefa zany tsika tsy maintsy resaka ihany hoe azo atao ny manatsara ny fomba fanaovana raha-raha-pifidianana eto Madagasikara satria antom-pisian'ny demokrasia sy ny vahoaka tratrantsindry azo lena ny atao hoe fifidianana ary raha tsy tratra zany de sahirana eto zany isika eto Madagasikara fanontaniana manaraka andriamato ministre rehefa nijerevana le Madagasikara vocation agricole zany hoe fambolena nefa ny azo lazaina hoe nahazo laka ny mondani ny hoe ny building na ny raha mifahitanao azy aiza ho aiza zany satria teo anao ny teny hoe ny fambolena no nasen'ny banque mondiale sy ny FMI ny amin'ny élevage ka tsy voateny mihitsy le fambolena sy fiompiana aiza ho aiza zany ny tontolo ambanivohatra aiza ho aiza zany ny tena fipetraky le toe-karena malagasy satria raha mifandiniako azy tsisy fototra mihitsy zany le toe-karena malagasy fa lasa savombona ty amin'ny sasany aramoa nanao hoe 4 voies 2 étages ny arabe tsisy firasana mihitsy fa roa manarakaaraky zany dradodradraina koa le resaka araky nytenenindreo le panneau politique nydradodradraina ny refondation sy ny any maty akarana ve zany le refondation raha ny tena marina nefa nylazaina fa de hoe ny vahoaka malagasy no milan'io araky ny voizy panneau politique nefany de nambarany vahoaka fa tsy mila an'le refondation izy toraky zany keo ny teo amin'ny azo lazaina hoe ny zara roa ny candidat ao le misy an'le makatoa ny fifidianana atao zao zay tanteraka io ao koa anisan'le tsy makatoa ny zavatra hita nefany de ny akamarony reo le candidat zay nylaza fa hoe makatoa an'le fifidianana de ohatrany to atramy atreto ohatrany to nytotona tamy 0,% daholy ahoana zany ny taratry ny antoko fanoerana rapitso rehefa mitsangana lay fanjakana vaovao ny izy moa zany araky ny fanambara teo nge hoe tsy de tena le
le base populaire ange no tena mamaritra n'le fifidianana zany hoan'ny antoko hoe fa ianao ny laza teo hoe candidat manam-bola zany tsy famezatsiny a tsika tsy miditra makany am'izany tsony zany fa miditra makany amina fampianarana ny olona araky mivoalazanao teo hoe afantatra ny tokony ataony zany am'izay lafin-javatra rehetra zay ny vaoaka ange tsy mbola mino an'izany hoe iny latsabato ataony iny manova zavatra mbola tena tsy mino an'izany ny vaoaka satria tena mafy loatra ny zavatra hoetiny hoe ahoana moa no hoe ty latsabato ataona ity a de iombon'izay rehetra maro anisa dia misy ny fivany eto Madagasikara tsy mino an'izany ange ny vahoaky satria tena any anatina sehetry ny nofinofo zany ho an'ny vahoaka maro anisa satria tsy misy ny éducation citoyenne eto Madagasikara tsy mbola tonga any am'izany zany ny araky ny nambarako teo hoe ny kibonona tsy manatsofina iaino fa de no arapaka an'io a ny arapaka rapitsony mbola mahamaika am'izay fomba hiatrehana ny fiainana eto Madagasikara zay no antony hoe tsy de tena mbola iresahana loatra an'izany leader d'opinion zany resahan'ny olona rehefa manao politika izy hoe inona ny olona taitaitra de hoe zay mitrango Antananarivo rangano no mitranga eran'ny Madagasikara zay mitrango Toamasina voalohany no mitranga manerana amin'ny province Toamasina zay mitranga zay ane no mbola fomba fanaovana politika hoe retsy ny olona mbola mahazaka miady hevitra satria mbola jerevana amin'ny akanjonao anao jerevana amin'ny volany aposy ny tomobile tangenana ny sigarafoana sy ny etsetra zay angeny mbola fomba fitsarana ivelany ange zany mbola hanovana ny politika eto Madagasikara fa mbola tsy miditra lalipakitsika am'izay lafin'izay tany amin'ny androny raha tsy mandrava nisy an'izany fa am'izao fotoana zao zany tsy mirarahan'izany ny olona fa hoe rehefa tonga manao mitininy ianao de ampy azy zay satria no tratrany mena miravoravo de tsika nge nyresaka an'izany de nidika an'izany reo le candidat lazainao 0,, za miaraban'ireo nanana finiavana tena hoe andany 250 millions andeha izara hevitra nefa moa sendran'ny tsy ambinina sendran'ny maherino ny tena de tsy tafavoaka zany teo am'izay lafindrendre fa tena fahasahina lehibe ny fahafahana miditra makany am'izany fifidianana zany raha ny zava-misy iainana eto Madagasikara no resahana nefa moa de ny latsaka 9 ny latsaka teo ary na ny amiral Dideratsiraka zay azo lazaina hoe ely indrindra sy zokony indrindra teo amin'ny fanaovana politika tamin'izy 9 menadamy rahalahy mianaka reny a tsy nahazo vato mihitsy 0 ange ny vato azon'ny amiral tany Tomasina zany ange mampalahelo zany raha eo amin'ny fomba fanaovana politika fa samy mahafantatra ny mpitondra mpanao politika zany de mahafantatra hoe mbola analphabète mbola tsy mahafantatry ninona mihitsy ny vahoaka maro anisa eo amin'ny fomba fanaovana politika noho izany de amijoro aloha arak'izay fahafahana manao eo ary rehefa vita ny fijoroana ka raha ohatra ka tsy de tena mbola mahafaty loatra de andeo aloha mitsoka any andafy tsika nge ny resaka an'izany ny lalanao alehan'ny olona rehetra mpanao politika eto Madagasikara manamanaka atao ange ka tonga de mahazavy hoe andeha ho any andafy de efa niresaka teo hoe lasa zany Andriamatoera Jonary Mampianina efa nanao an'izany moa izy tamin'ireny le zava-nisy tamin'ny 21 avril reny avy eo izy miverina de irarina hoe mba nanatitra mivady amanjanana izy zany de iverina ndray zany mba hiatrika amin'ny fomba fanaovana politika eto nefa moa zany ka raha ohatra ka mahabe fo azy satria tafiditra ao anisan'le 0,, koa izy eo am'le fomba fandehana raha maro samihafa de mety ho tofo zany satria tena lasa leo eo amin'ny fomba fanaovana politika tsika ihany ny tsy laitra bala amin'ny fananarana mitombo fanaovana politika itony de mikiry manao foana hoe alao anao ihany alao izara hevitra ihany ahafahana tena hoe mahavita an'izay tokony ho vita eto anivon'ity fanatsarana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ty de mbola manao zany tsika am'izay lafin'izay fa raha ohatra ny mpitondra politika ny miditra am'izany ny mpitondra politika zany hoe ny olona mahazo pouvoir zany pouvoir politika eto Madagasikara ny manao an'le initiation hoe izy no mitarika voalohany hoe eny raha fa ho apetraka ny atao hoe charte des partis
ny financement des partis eto Madagasikara. Eny ara fa apetraka voalaza ny lalam-panorenana nge hoe misy atoko-panohatra d'office miditra ao amin'ny assemblée nationale le vice président nefa tsy mety mametraka le terme de référence ahafahana manatanteraka an'izany zany zay olona eo amin'ny fitondrana de iza ihany ara nanao an'izay de tsy maintsy misy zany dingana tsy maintsy atao ao amin'izay lafiny rehetrehtra zay a fahatsapatena ny mpitondra mihitsy manao an'izany lafiny zany tsy nisy nanao lokaloka tamin'izany aloha tamin'ity fifidianana ity hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de ametraka charte des partis politiques ametraka ny financement des partis politiques de ametraka ny atao hoe charte de parti de l'opposition eto Madagasikara tsy nisy ny teny an'izany ange kiza raha moa no enjehanao amin'izany eo rehefa avy eo nydresahana ihany ange any anaty propagande ny tokony antanina amin'ny mpanao politika ary zany nasarotra ny resaka tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana fony izy nitantana amin'ny firenena izy anga ny teny nininina taminao ny teneniny de hoe mino fotsiny ihany aza matahatra point zay ny programmany de zay ny zavatra mivadika ho fanatisme teto Madagasikara de zay ny nahatonga n'le hoe Marc Ravalomanana inamovible teto Antananarivo nefa moa zany a nisy fetrany zany satria vao nandalo fotsiny ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny 7 de efa vrillé folaka le tena mahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana teto Antananarivo renivohitra fa nidodidody tany Tomasina izy zany zavatra tena manahirana eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary anjaratsika manao politika amin'izao ty misy mandature anankiray vaovao zany a de ao anatin'ny mandature anankiray vaovao zao no tokony anatsarana ny basy politika inona natao hoe fomba fanaovana politika amin'izay reto Madagasikara de anjaran'ny mpitondra nge mametraka an'izany rehefa tsy manao an'izany ara mpitondra izy ny anao an'izany tsy ampiarina kory ara ny atao hoe mandat impératif eto Madagasikara nefa voalaza ao anatin'ny article 72 hoe raha misy olona anankiray milatsaka hofidiana de azony antokony asoriny izy raha tsy manaraka intsony ny baikony antoko zany nge voalaza ny lalam-panorenana eto Madagasikara fa tsy misy mampiatra an'izany fa sarotsaroana atao zany de terena ny HCC amoaka avy zay mapetipety ny mpitondra eo antoerana mpitondra eo antoerana misy fetrany 5 taona ihany de tapitra ny 5 taona de zao zany sisa nkonahany ohatran'ny ampangotra maraina ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy masika amin'ny teny an'izany a tena tsy masika amin'ny teny an'izany fa tsy maintsy lazaina mantamanta ohatran'izany zany a ny fehon-javatra eto Madagasikara fa raha tsy zany tsy mepita le afatra satria tena misy manao be marenina mihitsy zany ny mpanao politika indraindray mpanao politika nge be deabe nefa nitolorana saina fa tena tsy sarotra ny miresaka amin'ny mpanao politika rehefa tafiditra ao anaty fanjakana izy ao anaty fanjakana izy a de tena mazava ny azy ny fomba firesany za mahafantatra ny alany fa ny anareo resahana ka 5 taona ihany no afahanao manana an'izay posture izay fa rehefa avy eo anao de mitovy amin'ny olon-tsotra amin'izay de eo ara le raha zany amin'izay lafa zay manjary lasa ny firenena ny lasa mampalahelo satria lay président ny république nge de endriky amin'ny firenena de ny président ny république rehetra teto Madagasikara fe de ataotsika ohatry zany daholo hoe Andriamatoa Tsiranana iny de tena maty tao amin'ny tranomavo teo be felatanana mitovy tamin'ny olona rehetra marary tsotra rehetra tao de Andriamatoa Didier Ratsiraka io de io 0 nefa firiny ny olona ny beazina Andriamatoa Didier Ratsiraka teto Madagasikara firiny nalefa ny tany andafy de Andriamatoa Marc Ravalomanana io de memezan'ny olona fotsiny ohatran'io nitondron'ny olona fitombenana raha tamin'ireny événement 2009 reny tany Toliara sy ny etsetretsetra zany retretra zany zavatra lasa manahirana eo amin'ny fomba fanaovana politika rehefa tsy azo gadraina ohatra ny olona mpitondra fanjakana de efa misy HCJ zany io de efa mandeha ho azy amin'izay zany lafiny zany fa talohany zany de managadra ihany ny mpitondra de manjary ekena ihany zany lafiny retretra zany de misy olona tsy maty manoty eto amin'ny fiainan'ny firenena de anjaratsika zany no raha te hiavao zany tsika de hiditra makany amin'izany atao hoe firenena
tandalana demokratika manaja ny zon'olombelona anjakan'ny rariny sy ny hitsiny zany a de tsy maintsy manana fanetretena ny mpitondra fa izy iny tsy maintsy lohalarana mitondra ny inisiativa rehetra ny finiavana anao zavatra tsara rehetra eto Madagasikara de tsy maintsy ny mpitondra ny manatanteraka an'izany fa tsisy dikany ange io zavatra ataony lokalokan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina io rehefa mahazo ny firakitapon'ny olona iza ny banque mondiale lasahany ohatra an'izany rehefa fantatry ny hoe ilainay ity na misy dette publique ataka ninona eo na taka ninona ny déficit de l'État tsy maintsy manaiky ny banque mondiale sy ny FMI ary tsy maintsy miditra mankany amina fonds souverain afitsika zany ange rehefa eken'ny olona le raharaha fa tsy mbola zany moa le zava-misy eto amintsika ny article 54 tsy neken'ny mpitondra mihitsy le izy asio interprétation io aloha lalampanrenan'zao mbola anaovanao interprétation inona ny dikan'zany zany eo anatin'le izy tsy zay tiaka atao zany natao eto Madagasikara raha sala am'zany no zavatra mitranga isika atao fandarana hika moa de anaraka tsy tapaka ny raharam-pirenena ary itsika tahaka zany amindreo mpitondra fanjakana zay voafidy sy voatendry ireo ary hitondra ny hafatra avy any amaroanisa zay mahazatra antsika eto amin'ity fandarana ity hatrany tapitra ny fandarantsika tamin'ity ariva itya isorany mandimby arivony teo amin'ny lafiny teknika makasitraka ny Irina Solofo teo amin'ny fakanany sary njaka kakotondra mamy sy Venansaka samy manana niaraka tamin'Andriamatoa minisitra Andrianjato no ty ato amin'ny fitafatafana isorana manokana hatrany zafonjela Ramanatsoa sy Nainakakoto teo amin'ny fanampiana ny fanatotosana ity fandarana ity veloma tompoko Alewa Blaftona, Alewa be, Alewa Blaftona, Alewa, Alewa Blaftona, Alewa be, Alewa Blaftona, Alewa. Panapala fumangar numrefuto, yele ya sele pitete pana. Panapala fumangar numrefuto, yele fukasa irati ya deputa. Alewa Blaftona, Alewa be, Alewa Blaftona, Alewa, Alewa Blaftona, Alewa be, Alewa Blaftona, Alewa. Panapala fumangar numirefuto, yele ya sele pitete pana. Panapala fumangar numirefuto, yele fukasa irati ya deputa. Fauka sahira na mafiatka mifernena masahiatika miatika tiazamita etaino jataurande resay koroborasa tikaramaina Pairena mutia ni fauka teto ambantanane Fauka sahira na mafiatka mifernena masahiatika miatika tiazamita etaino jataurande resay koroborasa tikaramaina Airena mutia ni fauka teto ambantanane Wanasuwazike Tika mpusariko Sakia masanani ya dide Yene kuwaza midarni safika Wanasuwazike Tika mpusariko Sakia masanani ya dide Yene kuwaza midarni safika Sahiye Sahiye
atsangano moatsy velorano mazimba esa manomboky tanindrazana zay mivadika aloha ty ahitangany kelila simbo elofozazana mityvazana ene rehefa mingana mipana rehetra se mandrevonivoa fotofotekozavela olona tsy maintsy mandresy nitariketako zay notsaivo tahitanazevona ene atsangano noatsy velorano mazimba esa manomboky tanindrazana zay mivadika aloha ty ahitangany kelila simbo elofozazana ene rehefa mingana mipana rehetra se mandrevonivoa fotofotekozavela olona tsy maintsy mandresy nitariketako zay notsaivo tahitanazevona wawanazu watike tikitiki ampusariko sakia masnani yakike yene kuwaza mijarni zapika wawanazu watike tikitiki ampusariko sakia masnani yakike yene kuwaza mijarni zapika Zaire Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa Mayerezade, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa Munawawe, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa Mayerezade, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valora alina famerenana ny alahady amin'ny 5 ora hariva iarahanao amin'ny andrenjato